tolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Adalanao a tantara nosoratany Lota Ravalomanana. Mpilalao tantara Fetra Obelina, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearomanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelso ary mbola Rantoramanatso. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Adalanao a tantara no totosainy maningotra. Misaotranareo rehetra nampiara-be tamiko fa nafinaritra e, makasika. Wow, tena hoe vao matazana aza dia tsy mahefa tsy mankafy. Ty le divay misaotra levitsika ny famindra kay kosa saiko manaiko molotra fotsiny ny azoko atao dia manara-maso azy avy ety alavitra. Manatona makaty amiko. Sérieux? Tobotoboka be izany foko izany. Azafady hoe? Za ve? Ahoana izay? Tsy ianao ka le ao ivoanao. Mosy ianao le nikopaka teo? Oui, afaka mipetraka ianao? Misaotra. Le ty vina kosa rangaha. Aleo aty an-davarangana fa be olona loatra ao anatiny ao e, sady mafana be. Hitako amin'ny fitafinao nefa fa tsy atahoranao ny itsika. Tsy matahotra azy tsony aho rehefa mahita olona afaka nome hafananao aho. Ahoana aloha ny inonao fa afaka mianzany anao e. Diso ary ve za e? Nde ara ataontsika izay hamarina azy. Mialy no anarako. Fa ny mahafantatra mialy atsoa fotsiny hoe vina. Vina? Mangatsika? Efa fantatro. Na zaza lasa matsapa hoe mafy sady aingana loatra ny fitsokony rivotra. Ie, satria maika ho tonga mitanjona. Azoko fantarina ve le tanjona? Mba ho ririnina foana mandava-taona. Mialy. Mafy loatra ny fikopahanao ny afaka mitandrema ihany so ho may. Tsy matahotra ny may ahy satria fantatro fa tsy andoro ahy izy. Satria nahoana? Satria haiko fa na izy koa aza mba mitady ny molotra itsoka sy amelombelona azy. Zany? Maherisetra loatra ianao ry mialy a. Fa eny e, marina voalazanao. Ho fenontsika ny atsara anao ny efitra raitra indrindra ato amin'ity hôtel an'existé ny Oalina. Ay, izany hevitra izany. Tsy lavitra eto ka. Mba atao any ary ahy e. Tena tsy haiko mihitsy litiry tefa hoe inona ny olana mahazo an'le ria. Tokona tsy mety velona mihitsy. Ao lesy majereo aloha. Nareo koa mba nianatra mekanika ihany nefa mbola be taraina foana. Raha taraiky any akodahodany zany la dia ahoana. Aloha jereny e. Matsy dia olana. Jereo nge e. Ty zao a radiatera ny olana fa tsy arakaro le izy. Raso a. Veromo e. Marina izy. Nareo koa fa pro dia tsisy dikany aminareo mamantatra ny olana tsotra anay. Ahoana koletsy e. Sira fiara no asako fa tsy mekanisien. Fa tena tiako lesy ny feo an'ity BMW30 tsy langy aloha hoe moteur V8. Izy aloha efa olda ihany fa mandona be a. Ferme kara dia alatsako any alolohany
98.8. Ary ny asa manao ny izy eo za aloha mahita hoe tiako tarina amin'izay boatina io e tia hanao zavatra goavana kokoa ary ty tsy efa taona moa zao no mitantana lany io voafiala ty tarantsy ty raha fampisoan'ny orinasa ny jerena fa hatreto aloha tsy dia mbola nanova zavatra firy fa natondra bainina ihany eny toizako e ary ono aly ty mbola marina ve le entana manjabe iny le Volkswagen mena kely iny ve efa lafo iny nefa lesa milay iny le ty e na le loko fotsiny aza tena mahababo ny foko mihitsy mamondolo be na milay aza tsy maintsy alefa letsy rehefa misy masapri fa hoana anga misy sipa satria vomonina aloha tamin'ny tabako io indray any raha le sipa hojereko zao aloha zaza ny fa matin'ny loko tazako mihitsy le sipa nampirevela tao amin'ny sisa fakomaly alina iny tsy za lesany nampirevy azy fa izy ny nampirevy matsiro be anahy le ty ianao koa ve brody ho taraiky amin'ireny reny vetsy le aizy izany sa diso diso ala na za koa zany hevitra n'izany mihitsy saingy zany ny zava-misy mety izy angamba ary ty le atao hoe anjely avy any an-danitra dia taty amiko ny namatana tsy haiko aloha tovavy mystère isipiny fibainina tafalatsaka be sady ny akamako zany dia ho any amin'izany tsika so za rery fa tsika kosa aloha e elaha latsaka etsy aloha etsy jere ho amin'izany azy efa takalo an'izany sady ny akamy mandalo any amin'ny lahy lesy bainina rehefa avy mampiaraka izay a lalako ihany iny mantsy ahoana filalaovana ny tiry ve atsotra kely manodina kodiarany ianao dia miandro hoe jany eo amin'isa fafiry ny fanjaitra eo ary hoe anefa sa lasao trois mahazoatrinina zany hoe aotra efa fantatro mihitsy vina efa fantatro marina fa tsy maintsy ho tonga an-tsena ianao androany tsy haiko fa tena mysteri amiko ianao ro mialy ahoana ny afahanao matoko olona tsy fantatro afa-tsy ny anarany na za koa aza mba manontany ny tenako fa toy ny olona efa fantatro atrin'elo ianao mba fantatro moa tamin'ny voalohany any hevitra hoe vary tena ie saingy ny ampitso maraina rehefa mibanjana ny endrika ao natory teo anelako a dia fantatro fa diso aho dia nahoana no entinao amin'ny toerana ohatr' izao androany satria toerana tahaka an'izao mifankahitantsika voalohany dia mihevitra hoe zao no nahazatra anao kanefa samba ny tamin'ny fiainako no dirako boaty 2 minutes amin'ny fotoana iny zany ary tsy mbola leditra toeram-pilokana raha tsy androany mialy tena marina izy tantarao e ninona ny tantaraina izay natonga natao amin'ny eksisy afako marianila eny maninona moa raha ny fiainanao manontolo mihitsy ny tantaraina anahy azoko fantarina ve izany tsy dia mahaliana fa kisendrasendra ihany hitanao ny dadatoako ny taizahatra izay no maty nefa izy dia ndroan'le zanany mampalahelo izany taorin'izay dia nahita asana serveuse ny mpampiasa no nitondra tao amin'ny Nexus tamin'ny alika izy ihany koa ny safidy ny fitafiana nanaovako tsy manana fiaviana mazava fa ny asa nataoko eto Antananarivo nataoko izany marimarina kokoa e to mandinika fotsiny ianao tsy haiko mifanohatra tanteraka tamin'ny zavatra hitako sy nampahitanao any zavatra tantarainao azy ao tsapako saingy za izy ary za koa ty mialy mysteri amiko ianao vina mysteri amiko koa ianao inona no nataonao afa-tsy fombako izao tsy olona mora mity
ao amin'ny exus nanaovako adalana goavana indrindra tamin'ny fiainako. Tsy misy divay, tsy misy alkola fa nanjary nisy fahasahiana goavana niforona ho azy tao anatiko. Raha vao naheno misika nitendrenao teny an-tsehatra. Mikopaka anao a, dia nanantona ianao. Dia nifanatsafa teo isika. Tsy haiko fa samy antsy ianao tamin'ny firesaka sy ny vatako a. Dia nitantananao ny tanako. Dia niaraka tsika. Nanadiny ny andro maraina. Nampitso voaroaka tamin'ilay asako satria ilay lelam-pampiasana na tena hiaraka tamiko tamin'ny alina iny. Saingy ianao moa nosafidiako. Ary amin'izao fotoana resahako aminao izao dia tsy mbola fantatro izay toerana amitriako ny lohako. Azanao ny azy izany fa ndola aloha ka. Mialy ndotsika isanao no fanamby. Raha mijanona eo amin'ny isa mahazo ny fanjaira dia hoentiko any an-trano ianao raha pitso. Ianao inona? Ho présenteko amin'ny mamako ianao hoe olo tiako. Dia raha tsy mahazo? Tsy maintsy mahazo tsika e. Eo ary andramako fotsiny e. Alefaso. Eo ary. 1, 2, 3, 4, 5. Oops. Mbola ho afo ny anjaranao. Tsy mifanambina tsika ary vina. Kanefa raha teo amin'ny 6 izao iny dia tanteraka ny fanambinao. Tsotra be izany mialy a. Aleo isaka eo amin'ny 6 fotsiny fanjaitra dia vita ny sokola. Zay. Manongo izao dia miaraka sika na dia tsy mifanambina azy. Rehefa ianao moa milaza an'izany dia izay izaniko. Vina. Ianao ve tsy mahatsikaritra hoe misy manara-maso tsika? Izany. Hitanao ireo bandy anankiroa manao blouson cuir sy solomaso mainty ireo? Tsy mitsarotra mijery aty amintsika mihitsy ry zareo ireo. Iny izy iny ralina tsisy ambara afa-tsy ny hoe raimy sady adala aminy a. Izy aloha tsy ratsy a. Eno a? Tsotra kely. Kanefa raha fitantara lahy azy dia tena adala be mihitsy ny fomba nambabony alina. Izay no lazaiko an'ilay hoe mystera izy ino a. Tsotsotra kely tokoa izy saingy miezaka amin'ny sadapy tamin'ny tontolo manodidina azy fotsiny. Izy no mialy ry mama, olo tiako vaovao. Izy indray ny vono reniko ry mialy a. Faly mahafantatra tompoko. Fa olo tianao ahoana moa izy ity fa tsy azoko e. Olo tiako izy e. Miaraka izay ary manomboka an'io dia mipetraka ato amintsika izy. Vina, tsy azoko. Tsy niresaka an'izany tsika Izany eny natonga anao voaroaka tamin'ny asanao e. Noho izany dia mipetraka aty amiko ianao. Tsy mety izany ry Vina. Olo tiako izy mipetraka ato amintsika manomboko izao. Inona izany? Tsisy azoko mihitsy. Tsy hitako izay fanazavana fanampiana an'izany fa izay no izy e. Aleo ngamba ho avelako ifankafantatra bebe kokoa nareo mianaka fa hikarakara zavatra roso amin'ny vahiny a. Aza mahefafa ry mialy a. Aleo amin'ny manaraka fa za io koa efa andeha hivoaka ny tongonareo. Aiza ilay boketrako teo? Veloma ry kalakely a, dia aza mijanona aleo fa fotoa malaky izay tokony atao. Mandra-pena tompoko. Aza atao mataitra anao ny fihetsiny teo fa tiany loatra ilay akiziko teo aloha dia mbola tsy maty voalava-kibo amin'izay izy iny. Ory Vina, fa tena matotra ve ianao e? Ny aninona? Hoe hipetraka aty aminao ako? Efa manana toerana hafa azo ifarana nga ianao tao arian'ilay nahavoaroko anao ka? Sa hiverina any amin'ilay zanako dadatoa anao izay efa fantatrao fa tsy handray anao mihitsy? Hitanao? Manaiky matotsy miteny. Ka namanaiky aza matahotra amin'ny mamanao. Tomasika be izany izy, sady tsy mahazoazo vasahady.
tranonay ry ty fa tsy azo rery a. ka na zany aza. Rehefa zay dia izay ka tapitra eo ny resaka iny fa nytaniana hafa mihitsy zao no tiako apetraka aminao. hoe volanina ny tianao anaovana ny rahantsika. raharaha so dia tianao aza fa voaray andro sy ray ala nge ny fankafantarantsika e. Ny amantsy ny farapara ny volana desambra no hitako hoe mety satria eo ny fotoana tsara ny mboany zavatra. Volanina moa tsika izao novambra. Afaka ray volana zany dia atao ny rahantsika. Ozoviana fa tena matotra tsara veloha ianao io e ha. Raha solako vetivety ilay alamanaka dia miaraka mijery andro tsara tsika ary malalako a. Any amin'ny vaivay any angamba ny tena mety be. Rekakio. Arivariva mihitsy ry mam'izany vao tonga atao trano a. Nenino dia ariva mihitsy a kanefa mbola tazako amin'ny salon ihany le vehivavy io. Ka efa trano ny atoko inona mahagaga mama amin'izany e. Orviana manino fa tena matotra ve ianao ty e. Tsoroka aminao fa za dia tena nihevitra hoe nitondra mpanampy vaovao ianao. Tsy omeko tsiny ianao ry mama, mbola pira noho izany ary nandraisako azy tany am-piandohana. Aza maika fa ho fantatro miandalana eo izy e. Za raha teo koa eo fa ampisafidianana ny daty anaovana ny raharahana e. Maninona? Raharaha? Eno a. Izy moa efa nolazaiko anao fa tsy manana fianakaviana be da be. Noho izany dia nisoratra no atao. Sika raha teo moa misy lomana ka hatreo ihany. Andriamanitro, tena azo noty ty viny ty. Viva 98.8. Misy antony manokana veroviana. Tsy haiko fa mandeha ho azy fotsiny ratsan-tanako mitendry an'izany rehefa mahatsapa ho reraka na izana avy any am-piasana. Misy fanontaniana rety. Inona no nahatonga anao safidy an'io daty io hanaovana ny rahantsika? Tsy fantatro ve? Satria eo ny fianomanana ny atizaty. Vina tsisy ve ara hiteny hoe disy matoky aloatra ianao? Tsy mendrika anao nga zany. Rehefa ianao no miteny hoe mendrika azy zany dia manaiky ako kanefa haingana loatra. Ihany a. Matoky anao tahaka ny natokisanao a. Ono a? Misy zavatra tianao mihoatra ny mozika ve? Ankoatranao sy ny fiara dia maro be. Etsengany tananao e? Ampianariko anao ny fitendrena azy. Raha ilay lokony aloha dia tia iray ity no tiako e. Fa raha ny bika dia ity. Izany efa mahita hoe ty somary matroka ity no mety aminao. Hitako hoe mifanaraka tsara volokoditra mantsy ilay izy, somary zarazara. Ie, tiako koa io. Sady fanoharako. Kanefa tsy misy mamaika antsika fa mbola afaka iray volana sy tapany nge. Efa tsy androko na izany aza. Oe, raha pitsy tokoa sika ny tokony karakara momba ny invitation, so dia taraiky mantsy. Vina, hitanao ve ny hitako? Aza merika fa hitako tsara ireo banda mitazana antsika ireo. Tsy ireo ihany ve ireo bandana naramaso antsika andray andro re? Aza mikoropaka fa aleo maily fotsiny. Bon, rehefa mety aminao dia aleo alaitsika. Ty tamin'ity angamba ilay mpivarotra. Mety aminareo ve? Ie, tia iray ity ny safidiako.
ndao ary miaraka amiko vetivety atsy amin'ny kasy atsy fa misay sady mamamy facture e. Aleo vadiko makany fa za miandreto. Anka enao mihitsy. Tsy azoko koa zany. Ndao ary. Aty e, manjakely kosa le ankizinao a. Misaotra. Saingy ohatrany tsy mifanentana nareo. Tsy azoko. Ary mbola lavitra nga le kasy e. Tsy afaka mandeha mafy efa ohatra mitsaikitsaika be loatra tsika. Tsy lavitra fa mandeha miadana e. Sady tsika koa ankizy hoe mamaika anareo hividy an'ireny kiraro reny kanefa mbola afaka ray volana sy tapany rarahanareo e. Fa hoana nafantaranao an'izany ka? Nga moa tsy tao amin'ny exus mifankahitanareo voalohany. Tsy azoko mihitsy. Fa izy ianao e. Tsaronao ve a? Mijano izy dia mitsaritiny eo an'laoko sady ny sorony ny satroka sy ny solomaso mainty. Vina? Tsy mahafantatra anao a? Oay, misy le raha ranjanana be mijoro eo ariko. Ary inona kosa ny nokasika amin'ny lamosiko izany. Izany ve tsy basy? Any anaty fiara miandry anareo e. Fa ahoana izao e? Maroso moramora fotsiny ianao bosy a. Nampidirona atao anaty katikatra mainty fitaratra. Tena siny menoty ny tanako. Dia mareo amin'izay e. Reto saro manampy lamba mainty lohanao mba tsy ahitanao izay lalana hitondràna anao. Pahitany, avy alao a! Miesoro! Wow. Maditra kely ka izy an. Ampitonoina 6 arivo a. Pahitany! Ary na izany tsindro ny amiko izany. Dia atory be tamika. Zary azany petraka eto ambony seza voakeza ny tongotry sy ny tanako ary mifatotra ny vavako. Hevitra malalaka sy maizimaizina, hevitra mihaja, raitra be sady misy fofona manitra be, feno fanaka raitra toy ny hoe lapanam-panjaka no misy aho. Iny angamba le lehilahy ranjanana namatotra. Sokafany ny varavarankely ary akisaka ny rito. Aty amin'ny rihana ambony misy a. Ary miditra ihany koa le tovovavy mitondra rano amin'ny vera. Manatona le lehilahy ary manala ny lamba mamatotra ny vavako. Le tiako indrindra. Reraka be zao ianao e. Nitondrako rano mihitsy ianao fa mangetaheta. Si. Hey, aza miavona moa fa maina nge ny tendanao e. Ao. Zay. Inona no ilainao? Mihaja ny anarako. Dia eo akaikinao io ny rivo. Ray amin'ireo mpiambina izy sady mpiambina anao koa. Raha vao madiditra eo ianao. Volana ilainao? Ohatrinona? Mbola tsy tsaronao foana ve ahy e? Andra somarina hoe. Aoka fa tsaroko. Azafady hoe? Za ve? Ahoana izay? Tsy ianao ka? Le ao ivoanao? Narary be mihitsy mifoko sady menatra be a. Maro izay sy mpiefantara tamiko izay fa tsy mbola nisy nanapasa ino ohatr'izao raha tsy ianao. Eny e, fantatro fa adala saingy aleoko ny safidy an'izao toy izay nanao zavatra hafa. Ohatra hoe narary fo, depra, namono tena sy ny sisa e. Sady tsy nampianarina zany. Fa iza marina ianao e? Izy ianao? Hitanao,
niara-nianatra teny amin'ny anjerimanontolo tsika. Za vao niakatra L2 tamin'izao moa ianao efa namarana ny fianaranao tao amin'ny sampam-pianarana nisy anao. Tamin'izany any efa nangata maso fa tsy hitanao mihitsy. Tena hoe potika tanteraka ilay sipakely. 3 taona taty aoriana vita ny fianarako ary nitady anao a. Nanara-maso anao foana sady niezaka nanakaiky anao e. Afaka miray latabatra aminao a. Tsy maninona ka. Oe, azafady mandroko anao fa efa nitazako iny ilay olona nandrasako. Azafady, afaka miara mandihy. Oe, mialatsiny fa misy olona miaraka amiko. Mialatsiny. Oe, tonga dia tantananao a. Tsy tianao nga? Esory ny tananao azafady fa manahirana be ka. Io akaiky io mantsy ny toeram-piasako. Sy ny sisa tsy voatanisa e. Saingy indrisy fa tsy nentina fantatra mihitsy ianao raha tsy andro hoandry. Nahoana loatra raha nitafalatsaka taminao e. Tsy mpamarary saina ianao. Tsy mila anao a sady efa manambady. So mampalahelo kely. Tiako vana ny fatoranao saingy matahotra. Ovahako ireo raha mampanantena ianao fa hoendry tsara. Afaka hoaizako moa e. Bon. Fa ao ilay sisa rivo a. Zaho izy lesy fa tsy maninona. Ahoana ho izy? Tsy nilaza ninino nisy fa nandeha nandovola tany amin'ny kaisy niaraka tamin'izay vehivavy izay dia tsy miverina tsonky. Rehefa ny andro elaela teo dia tonga ilay ramose tena mpivarotra ary gaga fotsiny ary izy rehefa nilazako ny zava-nisy. Fa ahoana koa ary izao ataony vindo izao? Efa tamin'ny maraina ve? Izao azy efa midimy ariva. Misy lehilahy hafahafa ireny tsy karotro nanara-maso anay foana aloha e. Manaso misy ifandraisany amin'izany. Lehilahy hafahafa? Mihina fa tsy misy idirana nefa izany e. Aleo andrasany elaela izy vao mampandreny polisy. Izy koa amin'io atsona tsy trarotrantso mihitsy. Tena tsy azoko mihitsy ry mama. Ary ajanony aloha ilay mamamama fa tsy zatran'izany ny sofiko e. Reto ny fitafiananaovanao dia ataovy izay mahalaza anao fa tompotrano ianao no ato. Misaotra fa mety amiko ny fitafiako. Oy, tena mety be mihitsy saingy reto tiako anaovanao an'io. Aiza ny telefonako e. Mila miantso amin'ny mama sy miala e. Ataovy aloha midosy e. Fa rehefa aveo miresaka an'izany. Izay fa velako ianao a. Raha tsy diso dia sary angaministra tsy tazako miantona amin'ny rindrina izy a. Tsy diso ianao. Sary ny papa io. Aza matahotra ianao fa tsy mipetraka ato izy e. Tranoko manokana ity. Izay fa rehefa aveo indray a. Viva 98.8. Sy ny seza dia aza mihafahafa e. Ala voalohany arahantsika misakafo ane. Nypitolo ara-baky ty no manoloana anay. Vao haingo fatratra ny efitra fisakafoana ary lapisy marobe manazava ny latabatra. Tsy efa azo lazainao romantika kosa ve zao ianao e. Kony mba azonao an-tsaina ve hoe firy taona nefa nendrasako sy nanomanako an'ity fotoanany io ty. Tena hoe une éternité. Fa ty mpiambiny ty ve zany dia tsy maintsy mialohaleo foany. Hatrany ny visika hatrany am-pisakafoana. Kalmy ianao bosy a. Rivo a, aleo mba eny ambaravarana anao no mijoro azafady. Lazao izay ilainao ety amiko dia avelao andeha. Inona tianao atoko aminao? Impiry ny ilainao fa omeko anao izany e. Mahavity impiry ianao?
Pompizato miverina indimy isa-maraina no fanaoko fony izaho mbola mpianatra. Oh my god, mihoatra lavitra n'olona eny eritreretiko. Saingindrisy fa izany fotsiny eny ilaiko e. Fa inona? Ny fitiavanao. Ny fitiavako? Oui, mifankatia dia miaraka, dia mivady, mipetraka any Norvège, dia miteraka bandikely mahafatifaty. Mahazo manofy ianao fa tsisy mandrakizay izany. Vazivazy izany e. Fantatro fa tianao miala e, ary tsy tanteraka mihitsy ny faniriako satria efa misy olona no manompa ho vady koa any. Lars Anderson ny anarany, mpandraraha suédoise izy. Dia inona no tianao atao? Zavatra bitika kely fotsiny angatahako aminao, satria efa tsy ho hay ihany ianao dia avelao mba handrimbona am-paham-potoana kely fotsiny amin'ny fiainanao. Tsy azoko. Avelao anararoatra e, my fotoana kely fotsiny ahy mba isambarako. 3 volana raha be indrindra. Izany hoe hiaraka aminao mandritra ny 3 volana? Dia raha tsy anaika dia ahoana? Dia jere. Oe, sara mialy. Anjaranao misafidy. Avelako eritreritra ianao anio alina. Fa izaho aloha tsy maninona e, fa avelako miantso amin'ny ala ianao fa mitaintaina izy ngamba. Bon, tia mifindainao dia mitandremo tsara ny zavatra olazaina fa bediko a. Manantona ilay mpiambana ry manambana-pasy eo amin'ny lohako. Allô? Allô, Vina? Fa aiza ianao? Aza mitantaina fa salama tsara kia. Nisy fivoriana maka tsy maintsy nalehako aty Moramanga dia tsy tafody a. Mpiara-miasa amiko ilay vehivavy nandray antsika iny ary nentiny niaraka taminy a. Dia nahoana ny tsy niteny akory? Dia nahoana koa ny tsy nitondra fiara? Naninona ny tsy nantso raha tsy izao e? Rehefa tonga any a dia ho tantaraiko anao re izany a. Tapitra vahoak'izay, tapitra. Izay fa mbola anaty fivoriana dia tsy azonao antsoina ela. Dia lazao mama fa tsy misy ahinany amiko a. Dia lazao koa izy mba handalo any am-piasana. Tafandrimandry. Tena hoe raitra sy milamina ny hevitra natao atoriako. Tsara karakara sady manaja daholo ireo mpiasa sy ny mpiambana. Raha ny andositra aloha dia tsy mitombony. Mpiambana maro no mifandimby mijoro an-dala tsara. Misy miaramila milanja-basy. Ny tanàna mifefy tamboho avo be. Tsy fantatra akory aza hoe aiza ty toerana misy aty. Mihaja. Podika tanteraka amiko ilay zanak'olona. Zaza diso an-tany fahitako azy ka tsy manaiky hatramin'ny farany raha tsy azony izay iringy. Zanaka minisitra marina ianao ro mihaja. Manamanareo mianaka? Efa ho vehivina? Zaka hiaraka anao vidanza fiara mantsy izay mitsamomana eo. Salama Tevy. Omaly izy ny antso farany dia tsy tratra antsotsony. Salama Tevy a. Tsy azoko mihitsy ny ataon'ilay namanao. Mahagaga izany fa tena tsy fanao ny viny izao a. Fivoriana inona koa? Nanomboka viana koa no nisy an'izany a. Dia gaga ianao. Izao dia tsy maintsy makany am-piasany aho manao ny asany. Anio nefa izay no tokony hampanao an'ilay invitation sao taraiky be. Izany a? Tsy vitako rery izany fa tena mila azy. Zarako koa aza nisy amin'izao. Ahoana ho mama? Andeha aloha fa sotare. Ay. Efa vita homana koa sady efa 7 maraina izao. Mekara fa ho alatsako any alohaloha any ianao e. Tsara maraina Vina. Tratra be mihitsy aho hoe makaiza ianao. Aiza mifoka rivotra maraina aty amin'ny terasy.
iny ty atolotra ao a oay adiniko marina nanontany hoe inona fisotroanao teka ao zao no nentiko fa zay mahazatra isa maraina misaotra ary ahoana koa zao fitafianao zao avy mikotrana ekeko ireny fangatananao a zany tsy mahazo mandako ane ianao fa mba fomba fotsiny le mieritreritra ny fepetra tsy azonako tia ny miaro sy ny fianakaviako mazava ho azy fa za koa manana condition miala eto Madagasikara tsika ary mandritra ny 3 volana dia tsy mahazo mifandray amin'izana amin'izy ianao raha tsy mahazo alalana avy amiko ary farany manome zaza ray ho ahy ianao fa ahoana ny ala eto Madagasikara satria izay no tiako dia inona ny takalony izay tianao mihitsy ka manana vilatsalatsaky ny 3 ahy eto Madagasikara manana jet manana vola afahanao mividy izay fiara tianao misafidy ray amin'izay fotsiny ianao dia sava raha tahiny moa ka anjara moa ny atsika ho anao daholo izany rehetra izany izay zany mialohan'izany dia avy aloha iantsona fianakaviako andaminako ny zavatra rehetra mazava ho azy efa ity nentiko ty koa findainao appel vidéo ty ataoko ty manao mama ina fa ahoana marina ianao ty azafady ry mama ampafantatra anao fotsiny aho fa tsy ho eto aho mandritra ny 3 volana fa misy formation momba fitantanana tsy maintsy ataoko any Chine maninona tsara hoe rina azoko tsara hoe tsy maintsy ho taitra be mamy kanefa tiako ararotina le izy raha aman-dreny namako ny ao ambadika dia tsy tiako ampafantarina anareo ty zao ny antso farany azotsika tanterahana ary mama fa tsy haiko hoe rovina indray manaraka haiko tsara le izy mama hoe hafahafa amintsika fa amin'ny manaraka zavaiko tsara fa ianao ve adala rivina ny passeport sy ny taratasy rehetra momba anao aza mbola netrano tantara lava be zany fa azavaiko amin'ny manaraka ry mama dia ahoana ny asanao taoko ianao ihany no nitantana ny boatintsika tamin'ny fahavelon'ny papa inona ny olana raha miverina mitantana azy indray ianao mandrapiveriko ka zay dia mifanaraha-tsara nareo sy mialy tsy maintsy ataoko makotrokotroka be manko ny rahanay rehefa tavaverina fa ahemitra fotsiny maninona raha ianao no milaza aminy tsy hosahako ny lazan'izany aminy ry mama fantatro fa tsy maintsy alahelo izy ka mety hiova hevitra indray raha vao mahita azy mitomany zay fa mandra-piona mama ina zao mampimianao amin'izany faly fotsiny efa tafaraka amin'ny mpanjaka ny lainga fa hoana tokoa moa zany ny tena katsony ty hoentinao any ivelany kanefa ankara-panondroko aza tsy aty amiko akory anjarako ny mandamina an'izany raha tsy lazako hoe efa vahoamana ny zavatra rehetra fa miandro ny volana eo ariva sisa ny anjaranao ho an'ny Norvège sika anio ariva eno ahoana koa mampitombona an'izany malala tsy misy zavatra mandeha ho azy zany rehefa miaraka amiko efa vahoamana melo daholo ny zavatra rehetra manomboka izao dia manana kara-panondro vaovao ianao passeport vaovao identité vaovao mo dia atoandro mama so ihany afa nanisa sakafo anao aleo hipetraka fa tena vezaka sady mafana ay efa ny antsoa mama ve fina efa hita ny olona fa tsy emboka tsy mba naterana ranona raha mboakazy fa tsy tofana fanontaniana oe tokoa fetifety ary ty misy jus mbola misy ilany mama fa lay mamamama ve zany tsy azo ajanona mihitsy azafady marary be ny sofiko azafady efa ny antso anao ve vina ny antso amihitsy izy atao velomany raha makotrokotroka fefa lasa any an-dafy izy fa mivazivazy ve ianao zany odry io jereo ny enregistrement d'appel ny fanaovana ianikeo lasa ny anatra ny Chine izy ary tsy hiverina raha tsy afaka 3 volana andriamanitra Chine dia 3 volana ahoana koa izy anefa nge tsy nera tamiko akory zaza reny tsy neraniko indriny miefitena ho izy ndry mihitsy mahatonga mivina manao tao foana ohatr'izao hatramin'izay nahalalany indry dia lasa tsy mahalala zay tokony ho ataony tsy mivina ary lasa tsy manaja
ahoana izany raharany ao atao afaka ilay volana sy tapany. Asa ho ataon'ny toalety ary zoko fa zarana azafady dia azafady kely nge mba hanatero servieta ato rehefa avy eo tena mafy le mihaja ko raha tsy adalako hiaraka isary adala aminao mandritra ny 3 volana any amin'ny tany tsy fantatra akory ny tsy napoiziko nefa dia ainy azy planiny efa voahomana hatrany am-boalohany. Mahamay be izany rano izany dia ahoana rehefa avy eo izany ny anainga ny sidina tsy maintsy mitady hevitra. Le servieta ve? Eo boss a. Midira fa tsy afaka mitsangana. Tsy mahangeza be mivoamaso amin'ny ranomanay ary aloha anainga anampasiny dia mbola mizavazava saitaka fotobasy le tsisy ilaina azy ty zay ary aloha mivoaka malaky dia mitady lalana itsoahana. miala tsiny abosy fa tsy maintsy nidaroaka ianao a. Viva 98.8. Zao lasa mandana fahatany lohanao fianao sarotra tenenina. Tiako tsapanao fotsiny fa tsy saro-bakoly a. Bon, let's go. Ngama mavina tsy andeha asa efa mifito marina nge zao e. Miandrendre andeha vao ivoaka fa manjary tsisy manidy ny trano. Zanga ao aiza Tsy azoko fa inona moa izany no andrasandriato e. Efatry ny maly ny andrendri mba ho tonga saina sy alalangoronetana fa tena tsy taitra mihitsy ndry. mangoronetana ahoana ry mamavina fa tsy azoko. Fa indri moa izany dia mihevitra nidongizina tamiko mandra-paoviana. Ngamoto izany nao fatry vina taminao hoe mipetraka ato aminao mandrapiveriny. Fikalakely ity ve mody adala sa tena mitsapa mihitsy e. Na ny fisehoana aza tsy mbola natao mivina tany aminareo ka ataoko ahoana ny ompendria ato amiko mandritra ny 5 volana. Teo aiza nefa raroanao e. Tsy manakalinga izahy. Azafady tsy fitehirizan'olona nariny hava ny tranoko. Mamavina. Tara fa tsy afaka iresaka ela be eto e. Andeha fa apetraka eto ny lakile. Tsy te ahita ndry eto tsony amin'ny fiverenako raha hariva. Ary tandre misy entana mipika ato fa lalany anarako a. Lasa. Welcome to Bergam Airport. Dia tena nataonao tokoa mantsy ry mihaja. Oui, je l'ai fait. Tiako fa endry be mihitsy ianao. Nandalo toerana publika maro be mantsika talohan'izao kanefa tsy nisy tomika ny dia. Tsy taoko izay marikakanao amin'izany. Sa tokony nandositra na ny antsoko sy teny rehetra teny a? Kanefa tsy nanao an'izany ianao. Tsy noho ianao fa noho mialy. Fantaro tsara mantsy fa tsy ampisalasalanao akory ny aniraka olona hikitika azy. Indrindra raha tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ny zava-misy. Mato misely mihaja. Dia akaiky ity ny fiaran'antantsika ho any alita. Atsika no mipetraka trano zokovavy ty fa izany hoe nisy postana voatendry azy any Madagasikara dia voatery nyfindrany izy sy mivady aman-janany e. Aliny tsika ty vao tonga ty alita. Zao ry mihaja, ataoko mivantana be ny fanontaniako.
mihevitra ve ianao fa faly aminao satria noentinao taty Norvège dia manantena marina ve ianao fa ho mpanome fahafinaretana anao satria mantsy ianao mihevitra fa sary bakoly azonao lalovina Finakoho aza terena moka ny sariny miala isaky ny 2 minitra fa manjary mievina foana izy sady lasa mandrahoana anao foana inona mantsy mba fantatro ny atao hoe fitiavana na dia kely fotsiny aza rivo tiakaiky tia aterony amin'ny efitra tokony isy azy lesy vina mila makaina tsara izy fa vizaky ny dia bon tafandrimandry lahy bisou andeha za tsisy bosy a ay fataotrany ianao za vo saika andeha hamofafahaty fatao mbola ato ihany mila rano ianao efa nanaovako raha mafana ianao fa avy dia makanesany amin'ny dosy inona kay no andrasandry ato vo ialy miandro soroana amin'ny lapelina sa miandry etsona polisy andraso ty iny ve tsy ho ampy ataondry fremody any amin'izay ny evindry ihany mamamfina mengavy avy lao iandro fiverena fina re tsy afaka mitaka azy farafaratsy ny avy lao iandro ny antsony zanga manaka nandry tsy iandry azy afaka miandry azy ndry fa tsy atao tranoko lelaviko rehefa latianao hoe sary tsy mananavana tsy manana toeraka fandehanana ihany koa ry lanitro torohevitra ampio ataoko ahoana re ty zazana reny ny tompony ty za tsinona tsy père Pedro nampiazazaka ambody bon omeko herinandro ndry ay dia davandry izay isy tiany lohandry aorinan'izay dia elako tsiny zany ve misaotra betsaka na teny amin'izany fotsiny ary tandre mibela zao any amin'ny vinana raha sendra miantra izy fa tsy miantra vina ve tia mandeha famba efa tiany ebakebaka ny rano fa isika vao manontany an'izany ianao tia manjono arakaraka ilay olona miaraka amiko hainao ve kilalovantsika ity zao no atao hoe Fior de Lise ninga avy any an-dranomasina ny fambo ary mitsofoka tiany elanelany tendrombohitra tsy androko izany izay andalovantsika ry akaiky ry kaskady ry ary maninona ianao tsy miteny makafy ny ao anilako ny peizazy samy fe mahaiza manala loatra ary fa afaka ray volana dia tsisy masoandro tsony aty avaratry Norvège mandritra ny herinandro maromaro sarotra ny mandainga tsy mifanalavitra ny zavatra hakafizitsika neveriko fa tsotsapanao mihitsy ane izany saingy zava-poana amiko izany efa afaka miala eto amin'ny tendron-tsambo eto vetsika mandrivotra be mantsy eto tsy mankafy ny film Titanic nga iny raha izaho aloha no teo amin'ny toerany draka mbola tsy niletika akory ny sambo dia efa tsy namanyvelona tsony rozy vitanao ve ny nanosika azy tany an-dranomasina tsy nasiako fisalasalana mihitsy tsy mahavita n'izany amiko ianao sura amin'izany ve ianao ary moramora ihany fa milingilingy loatra ianao izany maty sainga latsaka tany ambany tany raha tsy nitazomin'ity vity tena saiko maty ary vina ary totsoroatra kory ianao sady tsy nalalambana mondy saika maty angeo azy za dia manino veveriko hoe fa naninao izy teo dia tsy taitra kay le ty tena hoe felaka mihitsy ve misy olana nga mato misy miatsa lesy tsy misy ninona ka
tendreno izany mozika fitendriko ao an-trano izany rehefa mitady andifotrany arerahana sy ny rarisaina. tsapako miezaka mamitsika anao foana fa tsy mety ho zatra mihitsy ianao miatsa misy zavatra ray malina hoe andro enina izay natonga fa tsika teto Norvège. Tsy mbola niaraka natorytsika na indray mandeha aza. vina zange tsy tia aneranao amin'izany tiako raha sitraposy fitiavana ny rahantsika. Manana fangatahana lazao avy aloha tsoroko amin'ny alina zava-misy marina tsy tia hanafina ninina aminy zanga moa manakana anao ianao ihany ioko misaotra bon rapiko izany fa matri aloha tafandrimandry lahy bisou. Viva 98.8. Faly be afa ny antsa ihany ianao sady maraina be re malahelo be ary ianao nga tsy nalahelo ao na fahitanao ny endriko hita be hoe niena sahady ianao alahelo anareo sy mama daholo izany manahoana aloha ny fiainanareo mianakao esahana alame izany fa maniny ianao tsy ny antsara tsy izao natahotra fa izao tsy matahotra tsony natahotra ihany kanefa tsy maintsy ny any satria misy zavatra tsy maintsy olasaiko anao. Tsy maintsy tsy azoko nisy diso anga zavatra nolazainy mama tamiko mahakasika ny dianao. Eny azo lazaina hoe izay raha azoko tsara izany dia nandainga tamiko izy. Tsy nandainga izy fa izay nasaiko nolazainy ihany nolazainy ka tsy azoko mihitsy koa izany. azavaiko ilay izy miala fa mitony tsara ianao. Iny ary elazao dia aoka tsy lazainao mama ny zavatra lazaiko anao izao sao dia ampitaintainana azy indray mantsy. Mampitaintaina koa ianao ka. Ny tena marina dia aty Eropa fa tsy any Chine. Nisy nitondra keriny tatia. Ankeriny? Eno trekako haiko hoe sarotry inona ny zavatra olazaiko nefa olazaiko ihany satria tsy te handainga aminao fantatro fa mifampatoko tsara tsika. Hoe tsy verina ty tsony ianao? Mbola hiverina ary afaka tery volana ny verina fa mialohan'izany dia tsy maintsy miaraka aminy. Tena tsy azoko mihitsy rivina mariny. Mila mahay comprendre ianao raha tsy izany dia voatery handainga aminao lazao rehefa ianao koa izany. Miaraka amina tovovavy atao hoe mihaja marina kokoa nitery niaraka taminy mialy fantatro tsara ny ay ao ambadiko ilay fahanginanao sy ny andronao mikendrina saingy tsy araka ny eritreritro ny zava-misy vina amin'ny fomba ahoana reny nazavako an'izany aminao hoe hitako tsara ireo masonao mangano ho an'ireo naninona koa ary nitsolatsolana nilaza taminao an'izany nefitra hoe mifampatoko sika. Azoko tsara ka aza manazava tsony. Eny efa napoizipoiziko ihany no mampangano ho ano fotsiny dia za sy ny fanantenako, za sy ny fotoanako, za sy ny fitiavako. Mialy ary iny dia mampifokofoky vo maray sady tao mangoronentana sady iso misaotra betsaka napetrano fandeha araka ny fangatahanao. Fa misy inona sa efa tapitra ilay herinandro fa izany efa antitra dia tsy nahatsiaro. Tsy mbola tapitra ka sainga misaotra fa tsy afaka mitsanona tsony veloma mavina ndao ariko dia angaviana mba tsy hiverimberina eto tsony. Fa inona koa ary nazo any avy aloha ho lasan'izay ny any ratsy rehetra. Korotandamba
factura isan-karazany. Aiza raha ny taratasy rehetra momba tsy maintsy hitako izay ary tsy maintsy hanao izay fomba hiverenana ny Madagasikara. Tsy maintsy miresaka amin'ny vatana mialy ary mitantara amin'ny zava-misy. Inona itony taratasy itony? Ary ty reto sao dia retsy ary aiza ary afa-po mihaja vo herinandro ange zay raha ianao teo amin'ny toerako dia inona no nataonao ary mialy mipetra ray minitra eo amin'ny toerana ianao tsapako tanteraka mihitsy aloha tsy dia vola araka ny fitsaranao hafa vehivavy tahaka azy ihany saingy raha tena tianao izy dia tokony andro ny fiverenanao satria fanampanantena an'izany ianao ary oaka izay fandoranga sakafo tsia avela ho amerina iantso azy eno avelako iantso azy foana ianao mandra-pahaleo anao ny adalano ny te ilaza amin'ny marina eo. Izy izy miinsista miditra ho atsapy nefa tsy raisinao mihitsy. Tsy mahay fihafihetsem-po koa. Aleko tsy miresaka aminy satria tsy tiako no mitomany eo imasony. Raha azoko tsara izany dia tsy inonao ny voalazany. Tsy fantatro ry tefy tsy fantatro fa ny tsapako dia diso fanantenana be izany mahatsapa ny tenako very Zaho manokana aloha tsy mino an'izany. Ty aloha ny mosoara dia alao ny fonao. Saotra I matavony izany tsy mahafantatra an'izany. Dia raha tsy nifanena teny an-dalana izany tsika dia nakaiza ianao. tsy fantatro Afaka mijanona atao amiko ianao fa tsy maninona mihitsy izany. manahirana izany ry tefy Irery ano ato. Tsy afaka manday ianao. tsy mangetaheta moroka maina ny molotra kalin atao izay tianao rehefa afa-po ianao dia omeo aly fonina azafady efa 2 andro ange zay tsy raisa mihitsy ianao misista mama no tsoko faransisa dia 2 minitra ihany promis tiary appel vidéo ty manao mama ina za eto efa nitaintaina be ry tamin'ny fandehana mialy salama tsara ka niena kely fotsiny niena be mihitsy somba mampijaly anao azany olona nitondranao any izany tsy misy an'izany rery mama fianarana fotsiny ohatrany somary mafimafy manao no ny asantsika eo tsy misy olana treto saingy ianao no tiany mpiasa kokoa noho izy za zany ono tsy azoko ny teny mama hoe mifandehana mialy fa lasa izy miantso azy mantsy dia tsy mahazo anazy mihitsy tsy raisiny tsy haiko fa nangoronetana ny ianao dia lasa nyritona any efa 2 andro izay ahoana tsara hoe ry mama nangoronetana ahoana reverika efa fantatrao ange izany ry lanitro tsy napoiziko mihitsy izany ny tena marina mantsy nisy zavatra nampifamaly anay mila zavaina tsara amin'ilay zavatra nolazaiko kanefa tsy raisiny ny antsiko avelako anao fa mandra-piresaka indray mama tia ny telefona anao ahoanao izy mba ianao ka atosika eo fotsiny
mampahazoainanao ihany ve le tontolo iainana atoamiko nandritra an'izay 2 andro zay? Hita ihany tokantrano tsy misy vehivavy. Tsapako. Saika tenona aloha ny ianao. lazaona ianao fa tsy dia maika any aka. Manana surprise ho anao a. Surprise? Reo? Io e? Why? Tapakila VIP. Mino fa tia mijery an'io karazana fampisehoana io ianao e? Dia manahirana izany. Tsy misy manahirana anao zany fa zany miantoka ny lany rehetra e. Fantatro tsara fa mandary fahakiviana be ianao zao dia mila filam-boly. Afaka milaza an'ilay saika ho teneniko teo ve? Lazao? Hitanao? Saika ilaza aminao aho hoe misaotra anao be dia be napetrano aho fa andeha amin'izay aho. Tsara fanataniko ianao. Saingy fantatro hoe tsy eto ny toerana tokony isy satria fanampanantena afiana. Ny ansoa imbetsaka izy fa tsy niraisiko. Kanefa rehefa nandinika andreo afatra marobe nalefany aho dia tsapako hoe tokony ino izay lazainy aho. Raha azoko tsara zany dia tia hiverina any amin'ny ramatoa vonony mamany viny ianao. Tsy hoe te fa tsy maintsy miverina any aho. Eny ariko, ianao ihany io. Za vonona ny andray ianao foana fa namako ianao. Eny moa zany fa voatery tady olo-kafa omena an'ity tapakely ity a. Miala tsy indrindra re a. Rapitsy maraina no hiverina any amin'ny vina. Ahoana ny ianao izay? Manao mamavina. Hoay, mialy. Afaka mandroso? Fa ahoana? Misy adino anga 2 andro taty aoriana. Lazao fa ho alaiko vetivety. Izany fa ahoana re izany e? Mamavina? Miverina? Miverina ahoana fa tsy azoko. Tsy hitako izay aly e. Fa taiza indrindra nandritra an'izay 2 andro izay? Mpiara-miasa tamiko taloha no napetrano aho. Saingy tsy afaka nijanona ila tany aminy aho satria olona manana tokantrano izy dia manahirana be. Dia hiverina mahatrato amiko? Azafady. Miala teto indri ny anjonanjony ery. No heveriko fa mba efa nisy lapany andro indri tanoana raha ireny fihetsika indri ireny. Hifonako rery mamavina. Ny tena marina dia ny ady izay sy vina dia tsy nafihafihetseham-poko aho dia lasa nanao tao foana. Tsapako fandisy fanantenana azy ara mialato. Tsy mirarahan'izany efa mandehany e. Miverena any amin'izay ny sikiandry tany fa sarandry aza nisy an'izany olona izany. Za io koa mbola maika fa ndao fa hidiko mivavady. Mamavina, azaroahana re aho e. Na dia toy mpiandry trano fotsiny aza ange. Leobe a, tena leobe a. Midira fa mamenatra olona. Misaotra. Nahazy aho sika. Jerenao nge e. Efa hitako. Fanamina be tsika. Kone. Amerina fandrony. Angaina tsy tia milalao karatra. Tsy tia. Ary sao dia tsy tia miditra amin'itony toeram-pilokana itony ary ianao fa tereko fotsiny. Ça va? Mbola mazoto izany? Ianao a? Mazoto sa tsy mazoto? Eny sa tsy? Tsy. Le ty e. Nataoko ihany tsy ho tesitra fa ianao izany manao izay mampasiaka. Tsy hita tesitra, tsy hita faly fa tsisy farany. Miezaka micomprendre anao ihany efa ny anao efa tafa oatra loatra. Mahazo tesitra ianao fa zonao izany. Ary mba ianao andehanako ka. Kay! Maty aho. Oh, calme ianao bosy a. Tandremo fa tsy mananjoy kastarana azy ianao a.
Tsy nanino ianao mihaja. Viva 98.8. Inona zany? Losa favaky le vilia viana. Andrekako eo manao zay arobotra mihitsy. Mahavity ray amin'ireo ngandry sady amin'izay le vilinjanako mihitsy. Azafady rehetra mamaviana fariana tamin'ity telefony ty asony azo viana dia tsy tandrotandroko. Izao ry mialy apatsehiviko tsara ny fanarahantsika fa mpanampy hatrano reny no ato. Efa niezaka nitsetra ndre hatramin'izay. Aza atao zay apasika fa tsy zaka ndre ny demoniko rehefa mihatsika. Tsy amerina tsondry ahy. Izay manimba dia manolo. Ary meo aty ny findahinda ity no miteraka olana eto. Tsy ho azo ndry tsony ty. Fantatry fa ho tezitra amiko ianao ry miantsa saingy tsy raharahako a. Aleo miditra moramora fa mavoa mivaravarany efitranony. Rehetra ny jiro ty eto ny telefoniny. Misy appel manqué message vocal marobe nalefa mialy ato fa tsy nampahafantara mihaja anahy mihitsy. Viana, efa noty a. Miala izay voalazanao a satria mifampatoky sika. Miandrinao a. Bisous. Misaotra n'Andriamanitra. Anasoatsiko avy hatrany izy. Oay, misy finday hafa maneno zany. Hay ilay finday an'ny miavy nanaraka hatra ty ampiasana. Lenoko fa iviny ty. Allô? Mama, fa aizy mialy? Miarahaba aza tsy vita akory. Salama, tsy ho angano mialy no ianao no mandray ny telefonina. Efa lasa indray izy. Tezitra loatra izy dia adinina hatramin'ny finday. Tsy nilaza ninninona momba izy. Raha ny hitako ato aloha dia tsy niresaka mombanao mihitsy izy. Lazainy fotsiny hoe mifanaraka tsara nareo mianaka. Fa tsy azoko hoe lasa ahoana indray izy. Ny afatra nalefa ny ato nefa toa mifanohatra amin'izany a. Zaza talanjona fa tsy ampiroa andro akory dia lasa niritona andray ny ianao sady nanao farateny hoe leo mifilafilanao ny izy. Sady tsy miantso ny ianao ny tsy mandray antso dia tofoka izy. Lavitra ny masony, lavitry ny fo. Dia ny foany netany dia lasa izy. Adinina hatramin'ny finday. Ina daholo izany zavatra lazainao zandry mama. Na teny an'izany ve mialy? Zany ho na izaza ankona. Dia lasa izy izy. Ao sao. Andriamanitra, tsy lozako. Allô? Allô? Tapaka. Ty laingako. Tsy adalaina fa ariko any andava-pako ty. Mino fa afa-po ianao mba tsy lazako hoe leo. Efa aorianako sady ianao. Tsy dia antananao aho hoe ahoana no nahafantaranao mot de passe ny telefoniko e. Fa farany iny a. Ary tsy ramelanao insiste tamin'ny alitsony efa farany iny. Efa mazava fa tsy milanao izy. Taka ny tsilako anao ihany koa. Ary miala ianao andehanako ka. Tsy mivoaka eo ianao a. Maty a. Oaly ty e. Raha tsy voatazoko ny tananao dia mety efa teo amin'ny lohan'ny miatsa ny vasy a. Aza mikasika koa ialahy. Miala. Maman Fino, efa afaka mahazo an'ilay telefona ve za azafady? Atao inona? Saiko jereko so ny antso Fina na mandefa afatra ho aho. Ilay izy rehefa nareko any an-dabapako. Efo vina.
radio nanolotra ho anao teo adalanao a tantara nosoratany Lotarafalmanana novelomin'ny Fetraobelina Sofaniry Fifi Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa ary mbola Rantoramanatsoa. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony adalanao a tantara no totosainy maningotra mbola itoy